Miforona avy amina karazan-java-maniry palétuvier ny onko izay antsointsika hoe mangrove. Velona sy maniry eo anelanelany ny roivoarin'ny ranomasina ekosistema marine sy ny roivoarin'ny morontsiraka izy io. Rehefa ilay misitony ny ranomasina na ny maribasy dia hitantsika fa miamarivo na miamaina mihitsy ny faritra ny laozan'ny rano ary azo ny tongotra andehanana. Rehefa miakatra indray ny ranomasina dia difotry ny rano ao indray io faritra io. Teto Folopointe sy Toamasina zao ity maribasy aseho antsika eto ity. Ity toerana tazantsika feno karazana drakaka madinika kely ity no atao hoe mare. Eo amin'ny toeran'io no anorin'ny onko ho antsika izay efa nahita izany tany amorontsiraka. Zava-maniry matanty masira na ny salinité noho izany ny onko. Velona ao anatin'ny ranomasina. Ny mampiavaka azy dia ny fananana ny faka afaka milentika ilay anaty rano no sady manana faka afaka miantona na itony atao hoe racine aérienne. Ankoatr'izay dia mitahiry gazy ny azy ny any anaty fakany ihany. Sokajinala maniry amin'ny tany mafana ny alaonko na sokajin'ireo forêt tropicale. Pai géographie greka atao hoe Agatarchide zany no nahafantarana voalohany ny onko tany amin'ny 730 taona talohan'i Jesosy Kristy. Onko dia avy amina fiforonan'ny zava-maniry antsoina hoe Avicennia marina sy Rhizophora mucronata. Ireo no nalalana azy voalohany. Ny vahoaka australiana sy ny amérindien no nafantatra voalohany ny tena lanja ratokarena sy ny lanja ara-sosialy ateraky ny onko 4,000 taona tany aloha tany. Tamin'izany izy ireo no nanomboka nitrandraka sakafo, nitrandraka hazo fandrehitra sy ny fanaovan-trano avy amin'ny fampiasana ny hazo tamin'ny alaonko. Mahatratra 1 hektara ny toerana misy mangrove izay mandrakotra ny 570 ny morontsiraka amin'ny tany mafana maneran-tany. Any amin'ireo firenena eo anelanelany zana-pehitany ny Cancer sy ny zana-pehitany ny Capricorne dia saika ahitana alaonko avokoa. Any amin'ny faritra Indo-Pasifika afovoany sy atsimo ary aty amin'ny faritra Pasifika oriental sy Atlantika no tena misy azy ka mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'izany ny nosy Madagasikara. Amin'ny 2,9 sy 10 kilometatra tsy mivadimandry velara-tany Madagasikara dia alaonko ny 102 kilometatra toradroa amin'izay. Aty amin'ny morontsiraka andrefana ny 750 isan-jaton'ireo alaonko ireo ao amin'ny elodrano ny Tsimpaika, elodrano Nambaro, manomboka avy any Antsiranana faharoa mipaka aty amin'ny distrika Nambanja, mahazo an'iny elodrano ny Mahajamby iny, Boeny, Maintirano, any amin'ny faritra Melaka iny ary Beloa-sur-Mer ho an'ny faritra Menabe. Ary raha mbola midina ambanimbany kokoa dia mbola ahitana azy daholo ny manemitra iny morontsiraka ny atsimo andrefan'iny. Ny any Antsinanana kosa dia tsy misy afa-tsy 200 ihany araky ny tahirin-kevitry Andriamanantena tamin'ny taona 2012 no mba ahitana ny alaonko. Nandritra ny fandalovanay taty amin'ny commune n'Ambalaonko, Fokotany, Nambolokapaka, distrika Nambanja dia tafaresaka tamin'ny Abdallah izahay. I Abdallah dia mpikambana amina conseiller CLB an'Ankazomborona avy any amin'ny distrika Nambilbe izay sendra nitsidika tamin'ity toerana ity. Sokajin'ireo olona izay mahafantatra tsara ary nahazo fiofanana momba ny onko moa i Abdallah. Jaune zay ity tegna mafy izy. Ity zegny le gosy na propagile na vonionko. Zegny zay afaka ilazantsika ity le montre. Ity zegny rehefa izy mitandatsaka igny atao hoe viviparité. Izy mitandatsaka sur place igny tonga de efa mitsiry izy ka le gotra. Fa le fasika io zegny somary midimiditry agny lavidavitra agny izy. Rehefa mamboly onko zegny
atsopirana izy satria misy antony hoe atsopirana izy somary ohatrany karaha igny zegny izy atosiky ny rano izy dia mahazo angovo tsara ile izy fotony misy rano zegny misy amonta io mari zegny le rano izy somary mitsopirana izy zegny mahazo angovo tsara izy le espèce misy zegny afatry dianaty izy zegny valo onkovavy onkolay vonjioko moromony farafaka antaloatra titolony valo zegny le espèce misy amitsika mosotry valo fo zegny le fa ny mampiavaka zany hoe misy classement misy zegny agnatin'ny alaonko any misy zegny le agny amin'ny faran'le mariotte aty zegny zegny le vonjioko ndraiky ny moromony agny amin'ny aloha amin'ny erabe agny zegny farafaka ndraiky mosotry fa zo zegny arakaraka le toetany misy koa zegny mampiovaova le izy ke agnivo ao zegny ahitantsika fa le onkovavy fa le fambolena zo zegny le onkovavy ataonao sevinao zegny izy milatsaka tsara amin'ny sevi ty eo izy maniry tsara satria ampy zay le sakafonany izy koa zegny karaha ohatran'izy igny atao hoe assablement le fatotoran'le fasika avy ambony agny zegny io zegny tsy ampy sakafo zegny le rabe izy misy somary mitsiry izy avy eo vango réchauffement climatique le hafanany le fiovaovan'ny toetrandra io zegny maty zegny le izy inona moa le tsy ampy sakafo inona moa le tsy ampy sakafo zany tsy ampy sakafo satria le tsy ampy sakafo io zegny ty zegny le godra ty zegny mila milentika agnatiny ty le sevity eo zay ampy sakafo zegny hitatsika le onko baka akao zegny atsika mitazana izy baka akao zegny le baka akagny zegny rabogri zany hoe fofoy fo zegny le rabe ny mahatonga zo zegny le toetany zegny somary izy volaniko zay tatrany hoe assablement le fatotoran'le fasika regny tsy dia avo loatra le tany manakory zany tena mety amin'ny onko tany tena godra mihitsy le izy tsy mifangarongaro fa tena le godra mihitsy ny tadiavy raha ny zavatra ny ainana nandritry ny taona maro tany amin'ny folo na roapolo taona tany aloha tany dia tsy fantatry ny akamaroan'ny malagasy ny tena lanjan'ny alaonko hazo toy ny hazo rehetra ihany no ahafantarany be sy ny maro azy hany ka tsy misalasala akory ny olona manapaka azy reny ary mampiasa azy atao kitay sy atao charbon andrahoana sakafo na akana hazo anamboarana trano na anaovana fefitanana ihany koa hazo tsara raha teo ny onko hany ka manome endrika ny tanàna ny fampiasana azy nandritry ny di fandehanana sambo izay nataonay avy eto Nosy ho any Ankify dia tafaresaka tamina vehivavy teratany avy ao Nosy antsoina hoe Madame Sophie zay. Madame Sophie dia teraka tao Nosy ary nono natao nandritry ny fahazazany saingy ankehitriny dia mila ravinahitra any Frantsa izy fa sendra nandalo nanao vakansa taty tamin'ny tany niaviany Madame Sophie izao tafaresaka taminay izao. Akory nefa ny agagany sy ny alaheliny raha nahita fa potiky ny alaonko ny Nosy ankehitriny. Arao ane ny resakay Zaho teraka Nosy zanatany tsy vahiny za eto za nipetraka teto hitako zegny le fivoantanitsika avy an'iza mivolagna eto tsy hoe magnambanimbany atsika tsy nino fa le hoe mampamisy conscience atsika Nositsika ty Nosy tsara touristy jiaby avy atsy fivelomatsika hitako nagnanognano toro zegny zay tamin'ny andro taloha ampasy ainy jiaby karaha tany Ambalamanga Andavakotoko Labatry mandeha jiaby magnodidigny port Senero hitatsika zegny nisy mangrove surtout Labatry eo ambanimbany amin'ny sans fil jiaby magnano hoe feno mangrove taloha anao mahavita mangaladraka mandeha anao magnano pêche tsy haiky hely 5 taogno 3 taogno na 10 taogno fa mahavita magnano pêche mandeha laoko baka akao izy io raha hita zay tsisy laoko
maty mangorofo jiaby, vato jiaby magnodidy eo, izy io fa tsisy vato, alaigny atao tragno, ke atsika tokony conscient, raha aby rô io fanagnatsika jiaby, atsika gasy, mandrobaka raha, niany atsika na laoko hoanitsika tsy hita, karaha zegny, magnano poubelle, ampasy atao fagnariagna haky, tsy tokony ampasy fagnariagna haky. Nandeha nagnano toro za mitsangatsangaka aty, mahita aody périmé jiaby igny, izy igny raha sachet jiaby, couchine-tseky, haity jiaby ampasy. Karaha zegny olo sagnatria volagna zegny, magnano fagnariagna jiaby, magnano besoin-nany ampasy. Donc raha aby regny aviany atsika, izy koa olo tamin'ny taogno karaha amin'ny taogno mandeha soixantaine, cinquantaine, mba hitandreo taloha raha jiaby zegny, laoko hita. Izy io laoko tsy hita, ino antony? Parce que atsika magnary haky jiaby, magnary sachet, raha jiaby hoan'igny laoko tsy mamokatra, milefa zay laoko. Lamatra, horita, laokan-drano, drakaka, langouste, izany no hitanao eto amin'ny bazary ity. Tsy tonga ho azy reo fa vokatra avy amin'ny fisina alaonko ary miantoka ny velitena ny mponina andavanandro. Tena mitobaka ireo vokatra an-dranomasina ireo tatoato tsy ala. Izy dia nijoro vavolombelona tamin'ny fambiazan'ny John Makamba izay nataony. Fa inona natonga izany? Dia hoy tsika izay lazainy ity tovolahy ity. Taloha zegny Makamba taminay atao azony firobatan'ny alaonko be teo igny, agnisany lasany lefa be zegny Makamba. Rehefa nipody zay zahay nanao fambolena le alaonko, niveriny zegny le Makamba zegny aty aminay faty ampampagna zegny amin'ny fotoagna tsika mivola. Efa maro, efa misy mahazaka saretra araiky saretra hoe olo mangala Makamba amin'izao fotoagna. Inona tonga zay fambiazana zay? Ny natonga zay zegny avy amin'ny fikirikirana ny alaonko satria agnatin'ny alaonko ao zegny iaignany biby Makamba aby reo sy drakatra tahaka fitaovagna aby reto, zay zegny naviany namokatra be zegny ny Makamba amin'izao fotoagna. Inona nataonareo tamin'ny fitsaboana ny alaonko tamin'ny nataonay tamin'ny fitsaboana ny alaonko zay raha ohatra fa hitsabony alaonko misy fotoagna anazy antsika bazo. Le fotoagna fitsaboana alaonko misy fanaovagna faobe, ary avy amin'izay fikambanagna maro isan-karazany zegny mandraindraikitry namboly le honko. Lasa niroborobo feno zay tany jiaby, Makamba zay afaka misoma mivezivezy agnatin'ny le alaonko. Tsy tonga ho azy anefa ny fiatsaran'ny vokatra an-dranomasina, fa tao ny asa nataon'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana nanoro sy nanampy ara-teknika ny mponina tamin'ireo toerana nanana olana tamina mangrove. Ataontsika ohatra eto ny vokatry ny asa ny ONG Blue Ventures avy eto amin'ny district Anambanja. Anisan'ny fomba nentin'ny Blue Ventures hampitomboana ireo olona hikambana ao anatin'ny vondron'olona fotony ny fametrahana ny GEC na ny groupe d'épargne communautaire, satria misy lalàna ifampifehezana ary hentitra izay lalàna zay isaky ireo groupe d'épargne communautaire reo. Ny groupe d'épargne communautaire dia vondrona hitambaran'ny olona maromaro izay tsy mihoatra ny 3 eo mitovy tanjona, mifanaiky fa hiara-iasa, mifanaiky fa hifanaja ary hanatratra tanjona anankiray. Anisany azo amaritana ny GEC ihany koa dia vondrona natao hikirakira sy hitantana vola mandritra ny fotoana lavalava, ka ao anatin'izay zareo misy latsakemboka atao, ary ihany koa afaka manao findramam-bola ao anatin'izay groupe d'épargne zay, ary ny zana-bola ao anatin'io dia hozarainy sambokambana ihany rehefa tapitra ny fepotona zay anaovan'zareo an'ilay fanangonam-bola.
Tamin'ity atrikasa ity dia efa hita ny fahavitrihan'ny mpikambana tao amin'ny fikambanana miezaka ambolo-kapika teo amin'ny fahaizana mandray anjara tamin'ny fiteny. Paritaka amina faritra maromaro eto Madagasikara izy ireo ary miara-miasa amin'ny vondron'olona ifotony. Iasan'izy ireo ny faritra rovana an-dranomasina Velondrika ao amin'ny faritra Atsimo andrefana, Belo-sur-Mer ao amin'ny faritra Menabe, Maintirano amin'ny faritra Melaky, ny Elodranon'ny Mahajamba ao amin'ny faritra Boeny ary ny Elodranon'ny Tsimpaiky amin'ny faritra Diana. Amin'izao fotoana izao zany aty amin'ny faritra andrefana zay dia anatin'ny ohatrany hoe Baie de Tsimpaiky sy Baie de Mahajamba Bonaventure no miasa fa manana ihany koa eritreritra hoe hanitatra ny site zany lavidavitra kokoa indrindra ohatrany hoe amin'ny Baie de Mahajamba ihany moa zany dia hoe arahanay Unimazany partenairanay any amin'ny faritra any dia mbola atao hoe tanàna vitsivitsy ny iasanay ihany nefa ny eritreritra zay hoe nitatra dia ny asanay anatin'ny Baie de Mahajamba ray manontolo dia koa eritreritra hoe hiasa amin'ny faritry ny hoe miala amin'ny hiditra amin'ny région Sofia koa zany dia ny mahakasika ny resaka tsabompy nasiako teny kely hoe Bonaventure zany dia efa miezaka hoe tsy zahay fa ny communauté ny manao an'ilay izy ary mampianatra ny fofon'olona hafa koa amin'ny resaka fampitanany teknika zay fa dia ny ataonay koa zany dia hoe ny fihezana fampiasana teknôlôjia amin'ny resaka fanaraha-maso ny ala mba hiasorena sécurité andreo sécurité serveur koa. Tena zava-dehibe ho ny ekipan'ny ONG Bonaventure ny fanohanana ny vondron'olona ifotony amin'ity fiarovana ny ala honko ity no ity karazan-kazo ity miantoka ny NDB ny toe-kareparitra. Anazava izany Madame Lalao izay tompona andraikitra teknika amin'ny programa nasa ala honko ato amin'ny ONG Bonaventure. Voalohany ny ala honko dia manana anjara asa lehibe amin'ny velontenan'ny olona an-tanàna satria ao amin'ny ala honko ao misy ny toerana fanatodizandreo renan-dranomasina marobe tafiditra ao anatin'izany ny trondro, ny crevette na ny akamba dia ao koa ny fonenan'ny drakaka. Dia ankoatran'ny velontenan'ny olona zay dia manana anjara asa lehibe koa ny honko amin'ny ady ny fiovan'ny toetrandro satria ny ala honko dia anisany manana fahafahana ambony amin'ny fisotonana ny entina maloto eny amin'ny habakabaka. Dia izay zany anisany anjara asa lehibe ny ala honko dia io anjara asany io dia manana sanda eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha amin'ny resaka ohatra hoe tsena iraisam-pirenena momba ny carbone izany. Bonaventure zany dia anisany voalohany eto Madagasikara amin'ny fanaovana amin'ny fanampiana fofon'olona amin'ny resaka tsena iraisam-pirenena ny carbone zay. Dia misy ilay tetikasa antsoina hoe tahiry honko izay ao amin'ny faritra Atsimo andrefana misy anazy ao amin'ny faritra rovana Velondrika izay niteneniko teo dia raha mahakasika ny tahiry honko zao dia eo amin'ny 300 hektara ny velaran'ny ala honko ao dia misintona eo amin'ny 1,7 tonnes ana gaz carbonique io toerana io. Dia izay zany no rehefa mahazo fankatoavana amin'ireo mpanao validation na hoe fankatoavana iraisam-pirenena dia afaka amidy any amin'ny tsena iraisam-pirenena dia ilay fivarotana ilay izy zany miankina amin'ny fifanarahany mpividy sy ny mpivarotra fa tsy misy hoe sanda raikitra na valeur fixe fa arakaraka ny fifanarahana eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra ny valeuran'io carbone io. Ho an'nga anjara rabe manantso kosa dia tompona andraikitra teknika amin'ny programa nasa ala honko ato amin'ny ONG Bonaventure ihany koa izy. Ao amin'ny Baie de Tsimpaiky ao an'ny distrika Anambanja sy Nosy ny faritra tena esako hoy ianjara. Dia ny asa tena ataonay aty zany dia mifantoka amin'ny resaka fanohanana ny fokon'olona zay amin'ny fitantanana mahomby andreo le faritra izay indrindrandrindra ny aty Ambanja moa zany niaran-tsindry amin'ny resaka fanombana ny ala honko zay amin'ny famokarana charbon izay tany amin'ny taona 2013 tany dia efa natratratra any amin'ny 2,000 hektara zany ny faritra Simba raha tatao amin'ny faritra Tsimpaiky izay
na ny voana iny anao natantsoroka andreo le vondron'olona fotony reo dia ireo vondron'olona ny tantsoroka ataony amin'izay zany amin'le vondron'olona fotony reo mametraka ny fitantanana ara-dalàna amin'ny alalan'ny famindram-pitantanana ny TGRN zany miaraka amin'izay omby any fehin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana vain-jafy dia manohana an'izy ireo ihany koa amin'ny fampiofanana ara-teknika isan-karazany mba aizany zareo zany mametraka ny fomba fitantanana mahomby dia ohatra amin'izany zany zao ohatra hoe ny fanarenana amin'ireo ny faritra simba amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny reboisement mangrove na ny tsabonko dia efa mahatratra ny amin'ny 2,000 hektara zany efa ketitra dia hotratra le tanjona tamin'ireo fanarenana amin'ireo le faritra simba reo dia ankoatr'izay ihany koa dia manohana an'izy ireo amin'ny fanaraha-maso n'le faritra izay tantanan'izy ireo satria isaky le tanàna misy le atao hoe le VOI na ny CLB napetraka izy ireo zany nomena fitantanana ara-dalàna misy fanarahana dalàna miaraka amin'ny ministera amin'ny alalan'ny DRED ety fotony dia misy fampiofanana ndreo le mpanao fanaraha-maso andreo fisafona ndreo ala reo miaraka amin'ny reo tompony andraikitry ny ala ty fotony cantonnement zany dia eo ihany koa fampiofanana an'izy ireo amin'ny resaka fitantanana fikambanana eo ihany koa ny fampiofanana an'izy ireo amin'ny resaka fampiasana andreo le fitaovana isan-karazany toy ny GPS ny drone satria ireny zany efa miezaka zany zay mampiasa andreo le fitaovana ara-teknôlôjika mba ahafahan'le manamora kokoa le fitantanana fanaraha-maso le alongo zay dia ampirindra le fitantanana. Ny fisina karazan'olona mbola mitrandraka tsy ara-dalàna ny alaonko no mbola olana manahirana ireo mpisehatra amin'ity fiarovana ny karazan-java-maniry mpamelony ity. Zavatra misy zany amin'izao fotoana zao dia mbola misy ireo le olona zay manao fitrandrahana tsy ara-dalàna any amina faritra sasany zay tantanindreo le VOI ireo faritra alaonko satria noho le famokarana saribon tsy ara-dalàna zay noho ny indrindra ty amin'ny faritra Nosy sy ny any Ambanja dia mbola misy le mpividy zany le saribon alaonko dia mbola misy le fitrandrahana tsy ara-dalàna zay ka isany mbola olana iray zany ny fiarovana an'izy ireo indrindrandrindra ny resaka hoe fiarovana ny ainy satria misy voatsela zao tamin'ny taona lasa naratra ny vokatra izay le fifandonana tamin'ny olona mpitrandraka tsy ara-dalàna zao dia isany hoe mbola atsisika zany zay atao eo anivon'ny manam-pahefana fanambaratonga hoe inona ny zavatra tokony apetraka mba tena ametrahana tsara n'izay le hoe fiarovana tena ara-dalàna sy maharitra ho an'ireo le fondron'olona ifotony ireo. Hatreto aloha ny fiarovana ny alaongo dia ny fambolena azy amin'ny toerana mbola malalaka sy famerenana azy ireny amin'ny laonina na ny fitsaboana. Raha aman-dreny tena mafana fo amin'ny fiarovana ny alaongo eto Nosy nga Paul Adrien, izy dia avy amin'ny organisation de la société civile mandresy eto Nosy dia ihany koa i Tombo Marcel izay filohan'ny fédération ny CLB Nosy. Nandritra ny fitsaboana alaongo teto an-tanamitarana dia tsy niala mihitsy izy morala nateo aza ny fahaterany ary nazavainy tamin'izany ny fivoarana ara-tsiansa ho azo avy amin'ny fitsaboana alaongo teto amin'ny tany nanaovana fambolena ity. Ity zany ity voany zao ity zany ity le botiboty ity le mbola madinika fa rehefa be izy ity maniry izy ity ary matetika izy ity zany mitsabo tegna fa noho ny tany io mahery satria mare loatra zany ny érosion baka agnabo any zany lasa mahery ty tany fa normalement ty tany misy ty agnabovahatra baka ty mihitsy le symbole ny CLB Belamandry ty kakazo agnabovahatra ty ambony be vahatra anany ka izy io zegny raha ohatra hoe maiky malemy ty tany ty izy milatsaka baka eto zegny tonga de miorientany efa automatique izy maniry fa noho ny érosion zegny lasa fotoka baka agnabo agny mijotso aty zegny manjary mahery tany ty zany mahery zegny izy am'izao ty zany
nohon'le fahasimbagna baka agnabo agny mandeha manimba izy ty lasa mahiry ty tany ty fa tsy godrany an-dranomasy firy fa misy godra baka akagny zegny mandeha ty ka avoatiry zegny tsy maintsy atsabo zegny izy baka mipody mamorogny godra ndraiky koa hitanareo exemple io zava leonko zegny mamoroka le godra zany mamorogny godra izy miforme izy mamoroka le godra baka naturel baka ambany agny aboakany ambony aty satria rehetra fotoka mahery reto re fotoka andesin'ny rano baka amin'ny fotoagnany mahaleny fahavatra igny mandeha ty le érosion baka agny fa i amin'ny onko na agnabovatra karaha io aviany amin'ny vodiny io misy godra io zegny zavo igny fa man karaha ty ty zegny manjary mampiboaka godra izy baka ao re naturel fa tsy tany mahery karaha ry amin'ny tany zay zegny mahatsara ity raha ty ary amin'ny honko ty koa matetiky agnatiny ao zegny ahitantsika drakatra fangalan'olo drakatra misy ataontsika tragnon-drakatra zegny tegna marigna aminazy satria maro olo amintsika eto na mandefa drakatra Majunga tanà baka agnatin'ny honko aty izy alefa exportegny mandeha agny